La 4G Batelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vato malaza tegna tsara tsy alako. Presto. Vita malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baga ny toeran'ny filoalefitra fafito eny Tsimbazaza raha ny fanazavan'ireo solombavamboaka avy amin'ny Antokotima tamin'ny ity androany ity. Tsandray ny toeran'ny filohan'ny mpanohitra izy ireo na eo aza ny fankatoavan'ny HCC ilay lalàna amin'ny feny fanoherana. Fito tapitrisa ariary isan'olona izany indemnité de réquisition an'ireo mpitsabo mpanampy tsy mbola voalo rehefa nandray ny antanana ny marariny Covid-19 ny taona 2024. Izay no isan'ny antony hetsika fanairana sy fitokonana nataony izy ireo. Miena tsy tahaka ny taloha intsony ankehitriny ny fatrambary isa-tokantrano noho ny fiakaran'ny vidin'ny vary sy ny fahasarotan'ny fiainana. Kely arak'izany ihany koa ny valafon'ireo mpanjara raha ny fanazavana azo. Nitrangana aitrandro namoizana ain'olona iray tetsy Mahamasina atsimo io maraina io. Tsy nisy avitra ihany koa ny entana raha ny fanazavan'ny sy fokotany izay nanaovana fanadidina. Court-circuit no nahatonga ny loza. Marisaka iraisam-pirenena mizarazara ny fanehoan-kevitry ny Frantsay taorian'ny fanambarana etimiady ny variant Delta izay nataon'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron omaly. Ankoatra ny fanerenany mpiasan'ny fahasalamana hanao vaksiny, isan'ny miteraka ady hevitra ihany koa ny fanamafisana ny fampiasana ny passe sanitaire. Ny andeteny revatra. Finaritra tompoko lasy tompoko va fotoana vao eto amin'ny Akolo TV ka manasanoary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao ho banga ny toeran'ny filoalefitra fafito eny Tsimbazaza raha ny fanazavan'ireo solombavamboaka TIM tamin'ny ity androany ety. Tsandray izay toerana izany izy ireo na eo aza ny fankatoavan'ny HCC ilay lalàna mifehiny fanoherana Henri Florian. Mbola miteraka ady hevitra maro amin'izao fotoana izao. Ilay lalàna ohatra reto tsipika 7.10 bara PL izay manampy sy manitsy ny lalàna 2.10 tsipika 3.10 ny fahasivy ny volana septambra taona 2.10 momba ny lalàna mifehin'ny antoko-panohitra sy ny fanoherana izay natolotry ny filoalefitry ny anteny miram-pirenena Razafintsindraof Jean Prunel. Nanizingizina hatrany avy ao anivon'ny antoko-panohatra fa tsy handray ny toeran'ny filoalefitra fafito eny Tsimbazaza izy ireo. Taken'izy ireo ihany koa ny didy fampiarana ho an'ilay lalàna 2.10 tsipika 3.10 izay mifanaraka amin'ny fanoherana fa tsy ity izay vao nivolavolaina ka manilok'olona ity. Tsy mipetraka sahady ny fisaraham-pahefana eto amintsika raha ny fanazavana. Tsapa arita miariary fa tsy ao le fisaraham-pahefana tokony isy ary tokony hipetraka mba ahafahana mifampitsikera ahafahana mijery hoe tsy misy zany fanapahan-kevitra amin'ny tanila izany raisiny indrindra ohatra ny fitsaramafy momba andalam-panorenana vao fotoana fohy asana fanapahana faharoana fahatelon'olo raisiny zany dia reny miovaova hevitra reny sahady satria inona no antony efa naverimberina ombien'ombieny zany ateny ivom-panohatra hoe mitahotra ny filora vanomanana mitahotra ny avy aty anivon'ny fanoherana no mahatonga ny ireo tompona andraiky ny androm-panjakana manao tao foana ka mahakasitra an'izay indrindra no tsy hidiranay amin'ny mampanohatra no voalohany indrindra tsy hiditra ao anatin'izany raha misy ny fanovana ny kambana na fanovana prime ministre ao nivon'ny gouvernemanta izay indray dia tsy hiditra izahay amin'io fametrahan'olona ho filoalefitra fahafito ao amin'ny antemera-pirenena izany. Nanamafy ankilany ny solombavamboaka nanolotra ity lalàna ity izay efa nankataovy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa ny HCC ny tompon'ny teny farany sy nijery akaiky raha mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany na tsy ity lalàna ity. Na be ady hevitra mantsy no hoe fa naninona no ohatra niny ny fanoratana azy naninona no ohatra niny ny famoahana azy nefa raha ohatra ka hoe mampatsiahy kely fotsiny tsika
ivelan'ilay lalàna tamin'ny 2024 dia misy avy anankiroa navoaka ny ACC tao anelan'elan'izay zay tondro zotra ary ataoko hoe baiko antsoratra nitondra ny fanoratana n'lay lalàna ka tsy gaga raha ohatra ka hoe mbola mamepetra ary mametraka n'lay izy araka ny tokony izy ny ACC mba ampifanaraka n'lay izy amin'ilay lalam-pandrenana ka na le avy anankiroa tany aloha na le fanapahan-kevitra nyraisiny zao dia tsy niova fa nipetraka amin'izay hoe eto anivo ny anteny miara-pirenena ny ivoan'ilay filohalefitry ny anteny miara-pirenena zay mitana ny toerany lehibean'ny mpanohatra raha ny fanapahan-kevitra avy amin'ny antoko mpanohatra tsy handray ny toerany filohalefitra fahafito eny Tsimbazaza izy ireo ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko 5 raha ny fantatra izay tokony hipetraka amin'izany toerana izany raha ny tsily antsofina misy fifandonana mangina ny eo anivony solombavambahoaka avy amin'ny antoko 5 amin'izao fotoana izao misy amin'ireo solombavambahoaka eo anivon'ity antoko ity no te hipetraka amin'izany filohan'ny mpanohitra izany raha toka tsy manaiky izany ankilany ny eo anivony antoko tiako i Madagasikara. Fito tapitrisa ariary isan'olona izay no enda amin'ny taux de réquisition an'ireo mpitsabo mpanampy tsy mbola voaloha rehefa nandray antanana ny marary ny Covid-19 ny taona 2020. Izay no isan'ny antony hetsika fanairana sy fitokonana ataon'izy ireo. Michel Arnardo. Mbola mitoy ny fitakiany ireo mpitsabo mpanampy nandray antanana ny marary ny Covid-19 ny taona 2020 fitakiana izay miompana amin'ny fitakiana ny tampi-karaman'izy ireo na ny indemnité de réquisition ny taona 2020. Ireto farany izay mandinina ny 4,1 alina fa eo ihany koa ny karama roa volana ireo ny asa teny anivon'ny CTC tamin'ity taona ity. Lalàna misy sy ny zavatra misy eo anivon'ny ministera no jerena zany dia manakaikaiky ny fito tapitrisa ariary isaky ny mpiasa io indemnité io satria ny vagnongo tao anatin'ny 20 sy 200 andro zay indemnité de réquisition zay. Ay olona firy? Nisan'ny paramedy manerina Madagasikara ny mpiasa-panjakana dia 7 ny mpiasa amin'ny ministera fahasalamana natao réquisition tamin'izay fotoana zay dia manakaiky ny 4,1 alina. Eo zany ny isanay zany 4,1 alina eo zany no tokony sitraka an'izay indemnité de réquisition zay. Fa ankoatry ny fitakiana ny indemnité de réquisition manao antsoavo ny syndicat-ny paramedy ny amin'ny fanaovana ny recrutement massif ahafahana misoroka ny mety hatongava ny variant delta eto Madagasikara. Raha ho anay paramedy aloha zany voalohany indrindra dia mbola tsy miala ao anatin'ilay hoe teboka anankitelo izahay dia hoe tokony hojeren'ny fanjakana aloha makasika an'ireo indemnité efa nivoaka ny didy amandalana manome azy fa ilay vola mbola tsy nivoaka tokony omen'ny fanjakana zay. Faharoa dia le hoe indemnité anay tamin'ny fiatrehana ny coronavirus tamin'ny taona 2020. Iny moa misy pitsopitsony kely ary teknika zay efa mifampiresana teny Ambojorohatra. Ary fahatelo dia le hoe tokony hisy recrutement massive satria ahihinany mbola mety iverenan'ny coronavirus zany hoe hisy ny 3e vague amin'izao fotoana zao dia mila mpiasa amin'ny fahasalamana efa vonona melotsika mba afaka hiatrika an'izay. Dia raha makasika indray an'ireo CTC ireo zany ray atao hoe namana sy mpiara-miasa nahazo fifanarahana arak'asa mandritry ny herintaona tamin'ny ministera dia nefa ny maro amin'izy ireo zany efa 3 volana zay nanomboka ny esana mbola tsy nandray fa tsy karama 2 volana monja dia zay no mahatonga an'ireo namandreo mitaraina. Raha ny fanazavana azo tanteraina ny faran'ny volana jolay izao ny Congrès national ny mpitsabo mpanampy eto Madagasikara ny hevitra tapaka mandritra izay no manapaka ny toy ny hetsika ho tontosain'izy ireo. Tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy ankehitriny indrindra manoloana ny valinaretina Covid-19 ny fanafody azo amidy eny anivon'ny dépôt de médicaments raha nambaran'ny tompona andraikitra. Anton'izany tsy fisian'ny fanavaozana lisitry ny fanafody raha ny fanazavana azo. Abraham Randriamanana. Toeram-pivarotana manana ny andraikiny amin'ny famatsiana fanafody eny anivon'ireo ambanivohitra ny dépôt de médicaments nandritra ny taona maro no tsy nisy ny fanavaozana ny lisitra ny fanafody azo amidy ho azy ireo raha nambaran'ny tompona andraikitra. Vokatra izany voafetra ny fahafahana mamatsy ny fanafody indrindra manoloana ny valinaretina Covid-19 teny anivon'ireo dépôt de médicaments raha ny fanazavana. Fa le olana amin'le lafiny hoe lista na fanafody izay tsy azo amidy dia raha amin'le traitement Covid zany dia izay misy tao aminay ihany no azonay nomena ho an'ireo zay
mitady an'le fanafody eo aminay. Io listra io moa dia isaky ny 3 taona no avaozina nefa ngamba tamin'ny 2016 nisy ny fanavozana azy farany dia mba mangataka moa zay amin'ny atao hoe ministera tutelle zany mba hijery akaiky an'izay satria tokony mba hifanaraka amin'ilay atao hoe vanim-potoana sy ny toe-java-misy ny fivoaran'io lista io. Arak'izany, mangataka ny anavozana ny lisitry ny fanafody azo amidy ny fikambanan'ny dépositaire de médicaments eto Madagasikara. Tsy ahivina mahery ny 700 ankehitriny ireo dépôt de médicaments manerana ny nosy. Izy ireo amin'ny ankapobeny no anjifan'ny mponina fanafody, indrindra amin'ireo faritra lavitra andrina. Efa maro no miomana amin'ny fiatrehana ny fanadinana BEPC sy baccalauréat amin'ny azao fotoana izao. Manoloana izany dia mahevanina manomboka izao ny fakanakaram-panondrom-pirenena hoentina hiatrehana fanadinana ambinina Ravelo Arson. Ho an'ireo izay tsy ampy taona mitondra ny kôpia naterana rehefa manala fanadinam-panjakana, mitondra ny karam-panondrom-pirenena raha toa ka ampy taona ny ampiadina iray, ialana amin'ny fisandoana mety iseho. Raha ny zava-misy, rehefa mivanim-potoana manakaiky ny fanadinana tahaka izao, maro ireo mpiadina manamboatra ny karam-panondrom-pirenena ka mety ho lany fotoana izany. Raha ny eto amin'ny distrika ny Ambohidratrimo manokana, noraisina ny fepetra no amahevanina ny fanamboarana ny karam-panondrom-pirenena. Ny lalan'ny arrondissement administratif miezaka manamaivana an'izany zavatra izany satria zavatra ilaina eo amin'ny fianaran'ilay zaza ahafahany miatrika an'ilay fanadinana izay zavatra izay ka ezahana amahevanina ary atsipy dinimelo etya ny fangatahana fanomezan-tanana avy any amin'ireny arrondissement administratif reny zany ary ho an'ny ravikaratra kosa dia efa misy ny fikarakarana manokana mba ampy an'izany zavatra zany eny anivon'ny arrondissement administratif. Ho an'eo anivon'ny commune kosa, efa maro ireo mikarakara ny antota-taratasy akana izany karam-panondro izany, izay mifampiankina tanteraka eo amin'ny rotonta ny fanamboarana azy io. Samy efa manome ny fanamaivana avokoa izy ireo, na ny eny anivon'ny distrika na eny anivon'ny commune. Ka momba ny karam-panondro moa zany amin'izao fotoana izao dia efa miezaka efa nanome sanangataka tany amin'ny teny anivon'ny distrika mba satria raha nisy olana izy teo aloha ny resaka imprimé momba ny carte d'identité nationale dia amin'izao fotoana izao izy efa hita fa misy ezaka sy misy imprimé maro tonga ahafahan'ireo ankizy misitraka n'izany karam-panondro zany ikarakarana izany fanadinam-panjakana zany dia atao hoe priorité zany izy amin'izao fotoana izao satria ilainy amin'ilay fanadinana ny fananana zany karam-panondrom-pirenena izany. Afaka misokatra ny farany herinandro na fotoana tsy fiasana ahafahana maka ny karam-panondrom-pirenena ny anivon'ny distrika mialoha ny hiatrehan'ireo mpianatra ny fanadinana baccalauréat. Fepetra no raisina manokana ho an'ireo mpanala fanadinam-panjakana izany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miena tsy tahaka ny taloha intsony ankehitriny ny fatram-bary isa-tokantrano noho ny fiakaran'ny vidin'ny vary sy ny fahasarotan'ny fiainana. Kely arak'izany ihany koa ny vary lafo ny ireo mpanjara raha ny fanazavana azo Sabrina Arson. Ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny, tsy misy firy ny tsena, kely ny vola miditra, eo ihany koa ny fiakaran'ny vidim-bary. Noho ny zava-misy, voatery ny isa-tokantrano mampiena ny vary arotsaka isan'andro fa tsy mitovy amin'ny teo aloha. Ny ankamaroan'ireo nanaovana fanadihadiana, ny atoandro sy ny hariva sisa ny mihinam-bary, fanampin'izay ahena ny vary arotsaka ambulany. Bokapoka varinay zany zao. Zay varinay androany tontolo. Telo. Fa zany ny atoandro dia kapoka ny hariva. Ahena ny fatram-vary satria miditra zany kely. Dia tsy maintsy mihena le izy satria zany zay zany zao raha hoe taloha zay malava mangaso kolokolao zao zay tsy malamy tsony dia mihena volanay dimy mianaka zany aho dia taloha zay raha malany dimy kapoka zany isan'andro fa zao nefa lasa kely kapoka dia ray kapoka sy tapany amin'ny atoandro.
dia raika boka sy tapany ko amin'ny arivo ohatr' izany fa amin'ny maraina zay tsy misy sakafo amin'ny maraina vola tsisy vola mihitsy satria mivarotra za mivarotra fa tena nitsena raha tsy mandeha tena hoe tsy mandeha nitsena zao tsisy tena mihitsy tsy mandeha ntsena. Raha ny loharanom-baovao azo avy eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ao anatin'ny taona iray mahalany vary 10 kilao ny olona tsirairay. Ankehitriny azo heverina ny fiainan'izay raha ny zava-misy ainan'ireo olona. Ny ankamaroan'ireo olona mividy vary isan'andro, mahalana ireo olona mividy vary amin'ny kilao isan'andro fa saika amin'ny kapoaka avokoa raha ny fanazavana. Zay zao mivarotra vary raha raigony tsy malafo raigony tsony ay zao. Taloha zany malafo hoe raigony isan'andro ianao fa zao tena vary amin'ny kilao sisany lafo. Zay zany zao raha ny tena marina ny olona tokony hoe mividy vary hatramin'ny 4 kilao isan'andro nefa tsy mahavidy an'izay tsony ny olona. Fa 2 kilao raha mahavidy betsaka 2 kilao misy mandeha 2 kapoaka sy tapany 3 kapoaka zay zany ny vary hoan'ny olona zao sisa. Ny vary afarana avy any ivelany no betsaka mpanjifa indrindra amin'izao fotoana izao, isan'izany ny vary stock sy ny riz de luxe. Mahalana hatrany amin'ny 20 gony isan'andro ireo mpivarotra ambongadiny. Antony, manafangaro ny vary avokoa ny ankamaroan'ny olona mba hampitomboina azy na dia efa kely aza ny vidiana. Ny vary tena be mpanjifa zao amin'izao ny importation, ny stock sy ny riz de luxe. Vidiny izay no mampatonga an'ilay izy be mpanjifa satria ny vidiny mora nefa ny mitombo. Ny famorany zao ny vary gasy ny ankabeazany arivony mamo daholo ny vary gasy. Misy mora dia misy mavokely, misy fotsy arakaraka. Fa le mena be zao no tena tian'ny olona amin'izao amin'ilay afangaro amin'ilay stock. Betsaka aloha ny olona manao an'izay zany. Zay zao mivarotra vary stock dia afangaron'ny olona ny makalioka dia stock afangaro. Fa zao tsy manana stock fa lany ilay stock. Afangaro. Vary iny teo stock dia tsy pala. Zay zany mena afangaro. Tombotombo kely izy ilay mifangaro. Raha ny loharanom-baovao, ny faran'ny herinandro lasa teo no nigadina tao Toamasina ny vary mora andian'ny faharoa mitetina 4,000 taonina. Ny volana janoary lasa teo, tsy aivona ny andian'ny voalohany izay milanja 7,000 taonina. Misy hatrany ny vary afarany fitondram-panjakana ho fitsonjovana ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara. Akirany nefa, zara raha mihinana vary noho ny fahalafosany ireo mponina. Tokony hamafisina ny traikefa amin'ny fandaniana lalàna mba ahafahana mampiatatra ny fitoviana zo amin'ny lasiny vavy eo amin'ny sehatra rehetra araka ny voatra androany nandritra ny atrikasa iarahany eo amin'ny antenne mera Rotota sy ny Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Miantarandriana Dingana maro no mbola tokony ataon'i Madagasikara amin'ny fampiarana ny mira lenta eo amin'ny sehatra rehetra. Isan'ny atana lesoka ny amin'izany ny lalàna, ny kolotsaina, ny fiarahamonina sy ny maro hafa. Fa tsy ampy ireo didim-panjakana na dekret entina hampiatra izany. Ko adiditsika miara-miasa akaiky amin'ny miara-maharitra misahana izany mba hanery ny gouvernemanta handrafitra ny didy fampiarana raha toka ilaina izany. Ny firenena malagasy ohatra dia mbola tsy manana ny atao hoe politique nationale genre na PNG zay tena ilaina tokoa amin'ny fampiarana sy fifampitoviana ny fitantarana ny lasiny vary. Hitanareo amin'izany fa mbola lavitra ny lalakaleha ankoatra ny fanasorana tsikelikely ireo toetra sy ny fihetsika sy fomba mampanao antsika malagasy izay manirikirika ny vehivavy. Hanatsarana io sehatra io, zava-dehibe ny fanamafisana traikefa amin'ny fandaniana lalàna. Ilaina ny fanofanana amin'izay lafin'izay mba ampivoatra trany ny fanovozam-pahalalàna amin'ny fandaniana lalàna ary ilaina ny fandrify amin'ny fivoaran'ny toetra rairaisampirenena ihany koa ny fanaovan-dalàna eto amintsika. Ity faran'izay mitaky fandiniana ny pitsopitsony rehetra. Andraikitra ny vehivavy, indraindray aza moa dia mampalahelo fa dia atao ankilabao mihitsy. Ka zany rehetra zany dia manahirana eo amin'ny fandrafetana ny lalàna izay tena hijerena azy moa dia fatatsika ny olo-dalàna fa tsy maintsy mifanitsy amin'ny constitution na lampanorenana kanefa ihany koa dia tsy maintsy mijery ny lafiny ny kolotsaina eny amin'ny faritra rehetrarehetra eny jerena ny lafiny ara-pivavahana zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy jerena rehefa mijery an'ireny volavolan-dalàna ireny mbola
dia jejerena ihany koa azy moa ny hevitry zareo any amin'ny firenenany trambana ireo partenaire technique et financier olona ro jerena ihany koa ro tokony anaikitra mamo ary zany rehetra zany nefa dia zava-poana ihany raha tsy fijeryntsika an'ilay atao mirareo. Nosantatrina nanomboka androany ary aritra 3 andro ny atrikasa nataon'ireo mpiasa avy eo anivon'ny antenimieran-doolona sy ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena niaraka tamin'ny eizana ny Institut électoral par une démocratie durable en Afrique. Fiofanana izay miompana amin'ny fanamafisana traikefa amin'ny fandaninany lalàna mba hatongavana amin'ny fampiarana ny miralenta. Miampy telo indray ireo lavon'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara raha nitasitra izay navoaka ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. 12 ireo tranga vaovao marina raha toka 10 ireo sitrana soamantsara. Mitotaly 27 kosa ireo mbola ao anatin'ny forme grave. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ahitantsika mahakasika ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo eo ihany koa ny tranomay tetsy Mahamasina rehefa avy eo. Tsy hitako hoe inona ny vitan'ny alazato. Tsy haiko aloha fa raha ronjato ariary dia ahavitana zavatra bobaka be. Ohatra hoe mandefa SMS be dia be. Na koa misurfa amin'ny internet. Olona afaka manao story koa azy lahy. Dia eritrereto izany raha anatin'iray andro ny vitan'ny ronjato anankifolo. Io foana ary le finday mahazo mega na SMS ohatran'ny ny avoloeny miaraka amin'ny elo 200 mahazo 50 SMS sy na 50 mega amin'ny vidiny ronjato ariary monja tsindrio ny dièse 322 et 363 dièse. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto, misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto, tangatin tongo maro china mitakaza. Resto, naeza na weza na waliano misakafu. Resto, maneran Madagaskara matukiazi. Resto, tambula zaza. Resto, na naola supu. Resto, na samu tanura. Resto, ula makafi. Resto, chifit saranga nulu na zaza na ulbe. Resto, ato vivilu mazala. Vita Malagasy. Presto. Maman kokoa. Fitonjato ariary. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika. Tsy maintsy mikatona amin'ny 7 alina avokoa ireo bara sy fanaovana karaoke na aorianan'izay aza ny couvre-feu izay napetraky ny fanjakana amin'izao amiana ara-pahasalamana izao raha fanazavana azo ny alarana evso. Efa lalàna misy eto amin'ny firenena hatramin'izay ny hoe mikatona amin'ny 7 ora alina avokoa ireo bara sy fanaovana karaoke ho ny prefektora n'Antananarivo. Ka namihemitra aorian'izay aza ny couvre-feu apetraky ny fanjakana amin'izao amiana ara-pahasalamana izao tsy azon'izy ireo atao ny mivarotra aorian'ny ora efa voafaritra ao anatin'ny lalàna. Antony dina ny ireo mpitandro ny filaminana ifotony nanidy azy ireo. Zavatra rehetra misy avertissement omena. Fa rehefa tena récidiviste izy zany mamerina foana dia avertissement anankitelo ihany fa tapitra ny avertissement dia tsy maintsy akatona zany reny ataontsika hoe reny efa nahazo fampitandremana tamin'ny mpitandro filaminana reny hoe mbola misokatra naorianan'ny fotoana tokony sokafany dia tsy maintsy hidina zany reny raha ohatra ka mbola manohy foana.
mbola voafetra hatrany ny fitangorongorona ny olona amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Tsy maintsy maka alalana avy any amin'ny prefektura n'Antananarivo kosa ny famorim-bahoaka raha ny fanazavana. Ny manifestation zany rehefa manifestation publique dia tsy maintsy mila autorisation avy aty amin'ny prefektura foana. Zay zany efa lalàna apetraka zay dia tsy maintsy manao autorisation zany zay rehetrarehetra hanao manifestation publique. Ireo olona tratra tsy nanaja ny fepetra androany maraina hatramin'ny 12 atoandro. Miisa 720 ny olona tsy nanao ny arivava-orona, voatery nanao ny tiga na ny travaux d'intérêt général. Ka ny tany amin'ny Antananarivo Atsimondrano no tena betsaka nanao ny tiga, izay miisa 720. Ho an'ny Antananarivo renivohitra, teny amin'ny faritra Analamahitsy no nahitana izany betsaka indrindra izay miisa 80. Miisa 87 kosa ankilany ireo taksiby voasavy amin'ny fananjana ny fepetra. Manamahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy izany fa ny commissaire principal de police Andrianalson Ami rahalahy zay mandray vahintsika amin'ny ity androany ity miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenenana. Ho anareo tanivon'ny polisy pirenena somary nirongatra indray ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ny sintomahery sy ny alatra madinidinika tatoato zay mety hoe inona ny antony mahatonga an'izay ho anareo tanivon'ny polisy pirenena. Izy ihany koa no tena tompona andraikitra voalohany, ianareo moa zany tompona andraikitra fa izy ihany koa no rantsana miara-misalama zany fametrahana ny lafiny fandriam-pahalemana zay ho an'eto Antananarivo renivohitra manokana. Faly miaraba anareo maraha mpanao gazety, miaraba ihany koa anareo mpijery mpanaraka ny fahitalavitra Kolo TV, tsy adino ny teknisianao ambadika ao mampita ny fandahara fambalam-baovao. Fandriam-pahalemana no resaka eto Antananarivo renivohitra, mazava ho azy fa ny polisy pirenena ny lohalarina indrindra. Eo zany commissaire central zay ahitantsika an'ireo arrondissement valy eto Antananarivo renivohitra, dia ny eo Analakely, Ambojatovo, Antaninandro, Isotry, Mahamasina 67 hectares, Ambohimanarina ary Analamahitsy. Tsy adintsika fa misy ihany koa le poste de police anankiefatra vocation judiciaire zany ohatra hoe manao ny asana commissaire kely mihitsy, dia ny Ampeflo, Antaniavo, Ilandivato, Ankorondrano. Ankoatran'izay dia misy any compagnie d'intervention au niveau du commissariat central mihitsy, dia misy ihany koa ny unité d'intervention rapide ary indrindra ny sûreté urbaine zay miandraikitra ny fanaovana famotorana amin'ny fandikan-dalàna. Tsy adino araka tenao misy mpiara-mionavona akaiky aminay dia ireo 192 fokotany miaraka amin'ny voamila fandriam-pahalemana miaraka amin'ny salaha amin'izay fandriana fahalemana eto Antananarivo renivohitra izay. Ankoatra zany fanalana ny fitoanana eto Antananarivo renivohitra dia ao anatiny mihitsy ao anatiny andraikitry ny polisy pirenena zay ny fisorohana ny fandikan-dalàna amin'ny resaka fangalarana sy vakotrano eto Antananarivo renivohitra. Mety ohatranao raha ny tarimarika tonga eto anivon'ny anareo antanivon'ny commissariat central amin'izao fotoana zao raha tamin'ity volana Jolay ity, satria raha ny hita eny anivon'ny tambazotra serasera sy maro samihafa dia be dia be no mitaraina amin'ny vakotrano sy ny sintomahery amin'izao fotoana zao. Mety ohatranao ny fiara-miasa anareo ny fandaminana ny fametrahana zay fandriam-pahalemana zay amin'izao fotoana zao zay hita fa nirongatra tanteraka taorian'ny fankalazana ny fety-pirenena fa 20 ny volana Jona lasa teo. Mana tokoa fa ao anatin'ny fotoana taorian'ny fety nasionaly tsika zao ao anatin'ny amehana ary tena somary niakatra tokoa ny salanisy azoko amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Raha tsy resaka fotsiny hoe tamin'ity volana Jolay ity dia nisy tranga miisa 7 ny resaka site mahery sy ariposy ny tranga teto Antananarivo renivohitra zay hoe ciblé tamin'izany reo amin'ny faritra iva, dia nisy ihany koa ny fanafiana amin'ny tampedina anankiray ny enregistré tamin'ity mois de juillet ity ary ny vakotrano dia misy eo amin'ny 140 zay tafiditra hatrany Ambohipoy, Tsaronenana, Manjakaray, Isotry rehetrarehetra. Tsy maintsy misy mipaikady satria ao anatiny axe prioritaire zay apetraky ny ministre ny filaminam-bahoaka zay ao anatin'izay koa le hoe développement des polices de proximité zay dia fanankaizana vahoaka. Dia efa misy moa zany le mission traditionnelle fanaovana patrouille en tenue civile na motorisé na pédestre zay mitsofoka ny anelakelan-trano reny zay miassurer ny vahoaka fa misy mpitandro filaminana azo atsona aingana fitarainana eto Antananarivo renivohitra. Rehefa mitranga ohatran'ny hoe zao situation hoe ambonimbony kely zao ny statistique dia misy ny opération conjointe zay arahana amin'ireo unité spécialisée
zany hoe unité spécialisé ao ny ihira sy ny service antigangy ary indrindraindrindra zareo ao amin'ny herivonjy-taitra ny fipa manao patrouille na manao opération zay hoe mandeha mihitsy mikaroka fantikan-dalàna eny amin'ny toerana zay efa fantatra amin'ny alalan'ny fitoriana sy fitarainana alefa avy any amin'ny tambajotra serasera io na fitoriana tonga tokoa aty aminay ampitandron'ny filaminana na koa ny déclaration des pertes indrindraindrindra moa fanononan'le olona mihitsy tsy rehefa tena mijaly izay fa dia tena tsy ohatra tsy misy mpitandro fila mihitsy fa dia manao ny ataony mpanendaka ry ambodiny sotro ohatra na ny tetezan-dramala raha ohatra ka mahatsikaritra fantikan-dalàna na mahafantatra olona manao eloka zany ny vahoaka ny fotony inona ny tsara ho ataon'izy ireo satria maro ihany koa no matahotra mety hoe karazana valifaty satria raha ny zava-misy any anivon'ny fiarahamonina ohatra hoe tratran'ny polisy pirenena izy androany afaka 3 andro afaka herinandro dia mivoaka andreo le olona iny mety ohatratra moana ny mety tokony ataon'ny vahoaka tsirairay avy amin'izay mahakasika ny fampifantarana ny polisy pirenena mba hiarovana ny vahoaka amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana zay mana tokoa zay satria hatramin'ny efa roa taona zay dia napetraka efana le hoe culture de dénonciation tezainay ny olona tezainany anareo vahoaka hitorotoroka any amin'ny mpitandro filaminana ny zavatra mitrangany anatin'ny fiarahamonina reny rehefa mitoroka anareo dia ahafanay miorienté hoe aiza ny opération aiza ny arrestation atao dia manan'zay le atao hoe examen de situation zay na dia tsy tratra fanaovana fantikan-dalàna raha le olona satria raha sity mahirina le sahatsika na aripôsy na irina dia olona efa mpamelokelika dolo ny akamreo dia atao le hoe examen de situation alefany amin'ny police scientifique et technique identifier ny photographieny raha ohatra moa mifanaraka tsara amin'le plainte zay efa napetraka olona contre x dia tsy maintsy alefany amin'ny fitsarana izay olona zay koa ao arovana tsy maintsy arovana ny olona to milaza vaovao satria raha nyme fotsiny ahako zao atao anatin'ny volana jona dia vulgariser porte à porte zany zaraina mihitsy ny numéro d'appel d'urgence aty amin'ny commissariat central sy nyreo arrondissement reo ahafahana miantso raha misy zavatra mitranga inona ny avantagentsika amin'izay célérité d'intervention ary fantatry ny mpitandro ny filaminana koa inona ny zavatra mitranga inona ny zavatra mitranga arovana amin'ny tsy ambaratelo ny fanadiadiana zay olona afaka manome vaovao hatrany sy tokony anina iaby zany ny vahoaka amin'ny fanomezany loharanom-bavao hoan'ny polisy pirenena ihany koa mety hoe afatra fo entinao hoan'ny vahoaka indrindra fa mba ampianana zay lafiny tsy fandriam-pahalemana zay somary nirongatra kely tatoato ho any eto Antananarivo renivohitra manokana inona ny paikady mafimafy kokoa isy hoe zany ny tena hetsika manokana hoe zany famongorona zay lafiny tsy fandriam-pahalemana zay tsy aza manana ia mihitsy nareo vahoaka fa tsy maintsy misy foana ny hetsika manokana na io anteny civile na dia hoe tsy hitanareo ary manao an'izay famaherana zay fandriam-pahalemana zay aminao satria ny tanjona dia tokony hena ao anatin'le hoe seuil de tolérance itsika eto Antananarivo renivohitra hoe ny zéro insécurité aloha dia tsy misy zany fa ny seuil de tolérance ko dia mame tokony ny police centrale ao amin'ny commissaire de sécurité publique mba anana confiance amin'le vahoaka koa dia nareo anana confiance aty aminay soratsika andriamatoa Andriana Leson Ami commissaire principal de police commissaire central eto Antananarivo renivohitra ndraiky tona zay fanampanazavana zay teto anivony fampalalambavao tamin'ny ity anio ity mangasitraka anao ny vahiny teto anivony fampalalambavao naniotantsika ny vaovao kosa indray dia mitohy hatrany ny famotehana halarovana ao amin'ny Arinarivo ka hanaovana antsoava amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ony ponina sy ny solomavomboaka ao amin'ny toerana gaeton Andriatsila misy mitrandraka antsokosoko tsy nazon-dalana ny alarovana ao Ambatofolaka Miarinarivo itasy ny fikambanan'ny skotra tsy ivana no nitantana ity alarovana ity teo aloha nataon'izy ireo toeram-pilasiana ary narovana sy noatevenina hatrany ireo kesika ao aminy ala izay tsy azon'izaniza nidirana taty aoriana niverina amin'ny sampandraraparitry ny ala ny fitantanana azy ka izao misy manimba izao isan'ny toerana anankiray zay atao hoe rearea n'ity distrika ny Miarinarivo ity na atao hoe ny faritra itasy mihitsy satria tamin'ny fotoana mbola ny FAO no nampanjary azy tamin'izany fotoana izany tamin'ny alalany fambolekazo taty aoriana dia nomena fotantany ny tily eto Madagasikara io toerana io ary ny roborobo tsy azon'izan'iza nidirana fa voahazo tsara araka ny tokony ho izy rehefa avy eo dia nanapa-kevitra ny tompon'andraikitra taty amin'ny ivon'ny faritra fa hoesorina amin'ny tily ny fitantanana azy ary ny fanjakana no andamina ny fandaminana rehetra amin'ny fitantanana n'io toerana io izay zany no mahagaga anay tompon'andraikitra hoe le fitantanana nataon'ireo mpandamina taty fotony ve
avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny andraikitra ny rano sy ny ala dia tonga amina fandripahana tahaka an'izao naninona ny tsy najanona no tantany ny tily teto Madagasikara ihany ilay toerana raha ohatra ka tahaka an'io no hafarana. Azo kesika maro no efa tapaka rehefa vonona ahondrana. Eo ihany koa ireo mitady anjera no ny fakana kitay menaka. Ankoatr'izay, ireo azo efa ho faty no ny fakana titikazo. Araky ny nambara ny sefokotany Antsahalava, izy irery no misana ny fiarovana ity ala efa ampolony hektara ity. Miantso ny mpitondra fanjakana, indrindra ny ao anivon'ny ministera araka izany ny solombavambahoaka, ijery akaiky ity fandripahana ala ity ary ny andray ny andraikitra tandrify azy. Mangataka ihany koa izy ireo ny amerenana ny direction régionale Itasy izay natambatra amin'ny Bongolava noho ny antony tsy mazava. Tsy azo inona mihitsy hoe tsy misy tompon'andraikitra avy amin'ny ministera ny tontolo iainana izay tsy tafiditra ao anatiny tsy possible zany fa io dia misy tompon'andraikitra io izay manao ny kolikoly ary miara-miasa amin'ireo mpandrimpakara ireo ka miantso izahay amin'izany fandraisan'andraikitra avy amin'ny tompon'andraikitra isan-tokony zany mba tsy anasaziana faran'izay mafy andreo zay vororoy amina resaka kolikoly amin'ny fandripahana aleo. Ny vahaolana zany dia hoe tokony averina ny direction régionale eto Itasy mba tsy hitambatra intsony amin'ny any Bongolava. Tsy vitany olon-tokana na sampandraraha iray araka izany ny fikajiana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny rehetra mifanome tanana sy miara-misalahy no tena fahombiazana ahafana mamerina ny Madagasikara ho nosy maitso. Manampy amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo any atsimo nosy ny famokarana agary vita amin'ny mangahazo, manampy amin'ireo tsapamokatra hitahiry sakafo sy ampivoatra ny farim-piainana ihany koa ny famokarana gaeton Andriatsilavo. Manampy betsaka amin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo ao amin'ny tapan'ny atsimony nosy ny famokarana gary vita amin'ny mangahazo izay betsaka any an-toerana. Ho an'ny faritra anosy manokana, efa tany amin'ny taona 2024 no nampiasana ny teknika famokarana gary. Maro araka izany ny tombotsoa azon'ireo tantsapamokatra ao an-toerana. Amin'ny nazona niveny gary azo tehirizina soa izy no azo atao sakafo, hanin-jaza, zay aby nasan'ny gary, sakafon-jaza. Fa indrindra zao akatoky mosary zao dia azonay atao sosoa koa ny gary. Nandritra ny fandalovan'ny mpandindra nasionaly ny programa Defi tao amin'ny komuna Ambanivohitra Isaka Ivondro tao Lagnaro, nisy ny fitsidihana ny orinasa fanamboarana gary izay tantanan'ireo fikambanana tantsaha ary azahoan'izy ireo tombotsoa maro. Mangazo zany no avady ao gary dia lafiny anankiroa lehibe. Ny ao anatin'izay ny voalohany dia ahafahana mitahiry ny mangazo mba tsy ho simba mandritra ny volana maritra, ary ny faharoa dia ahafahana mivarotra zany gary zany mba ahafahany tantsaha mahazo vola, mahazo fidiram-bola. Dia ny fahatelo moa zay tsy adino dia ny fivarotana gary nataon'ireo tantsaha ireo zao dia fanarahana niaraka tamin'ny PAM mba hamatsiana ny banque alimentaire, zany hoe manampy ihany koa zany amin'ny ady amin'ny kere satria ny vokatry ny gary no ampiasain'ny PAM hoentina amin'ireo sakafo ho an'ireo tratran'ny kere. Tsy aivona, eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono fa tian'ny fidavola ny fandarana asa Defi. Ankoatra ny mampisehatra azy amin'ny famokarana, manome tantsorika ireo tantsaha ihany koa ny programan'asa amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Ny trangana aitrana moizana ain'olona iray tetsy Mahamasina atsimo io maraina eo tsy nisy avitra ihany koa ny entana rano fanazavana sefokotany izay nanaovana fanadihadiana akory siriko no nahatonga ny loza rano fanazavana hatrany Michel Arnardzo. Tamin'ny 10 ora sy sasany maraina ny trangana aitrano namoizana ain'olona tetsy amin'ny fokontany Mahamasina atsimo. Trano misy rihana 3 no may vokatry ny court-circuit rano fanazavana hazo. Voanareny loza tonga nanatana ity izay tamin'ny 10 sy fefa mahery kely teo zany efa hitanay misy setroka vaivay miakatra ny lanitra, hitanay avy amin'ny fokontany. Io rano nampandrehanay milaza fa hoe misy tranonay avy amin'ny fokontany Mahamasina atsimo aty amin'ny Velona. Ny atombohan'ny afo aloha dia azo lazaina court-circuit ihany satria
ny fitantaran'ny olona mipetraka atao amin'ny toerana zany a dia tsisy olona mipetraka atao amin'ny tour deuxième étage a ao amin'ny rihana faharoa fa ataony ny aingy amin'ny hafa ary nitatra ny azony faran'ny deuxième étage any amin'ny rihana faharoa fahatelo ny rihana faharoa ny faranan'ny hafa ny zava-misy a dia misy ny any anampoy a izay miondrika mpanajana ny fokontany a makahery a sy mampitraka an'ilay fianakaviana manoloana izay a araka ny vaovao azy avy any amin'ny mpamonjy vola. Amin'ny ankapobeny nanisy aza ny ampahan'ilay trano tsy voakasika ilay afo saika tsy nisy avitra avokoa ny entana raha ny fanazavana trany. Ny efitrano ilany ambany a iray manontolo a tsy voakitika ary ny rihana voalohany amin'ny ilany atsimo a tsy voakitika ihany koa ny hafa fa sisan'izay a may daholo ny toerana rehetrarehetra tsisy avitra ny entana sy ny rehetrarehetra. Nahatonga ara-potoana aza ny mpamonjy voina ho ireo nanaovana fanadiadiana ela voavofeny afo noho ny fihitarany tamin'ny rihana hafa. Raha tsy haivina miisa 290 ireo bouche d'incendie eto Antananarivo hatramin'ny androany. 570 isanjato amin'izany no fantatra fa miasa ara-dalàna. Manao antsoavo an'ireo izay mbola mitazona izany mba hampilaza ny avy eo anivo ny sampana mpamonjy voina, miantso ihany koa amin'ny fitandremana rehetra hisoroana ny afo mety hampidi-doza tahaka ity ny tranga androany ity. Maresaka IRS am-pirenena dia mizarazara ny fanehoan-kevitra any Frantsa taoriana ny fanambarana entina miady ny variant delta izay nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron omaly fanagidina. Macron hésitait depuis plusieurs jours. Roa herinandro taty aorian'ny alana tsikelikely amin'ny fibohana ny 3 jona. Ny hamafy ny fepetrety miady ny Covid-19 indrindra ny variant delta any Frantsa. Araka mifantatra taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha am-pirenena Emmanuel Macron omaly. Ankoatra ny fanerina ny mpiasa amin'ny fahasalamana anao vaksiny hatramin'ny 15 septambra ho avy izao. Isan'ny teraka devitra maro mahakasika ny fanamafisana ny fampiasana amin'ny passe sanitaire. Na izany amin'ny alalan'ny fampisehoana ny fahavitana ny vaksiny na ny valon'ny fitiliana. Izay takina amin'ny fidirana ny toeram-pialan-tsasatra isan'ny tokony manomboka ny 2 Jolay. Hitarina amin'ny fampiasana fitaovana mpifamezivezena toy ny fiaramanidina, TGV sy ny fiara-pitaterana izany manomboka ny fiandohan'ny volana Aogositra. Toy izay ihany koa ny eny anivony trano fisakafoana sy ny maro hafa. Namafisy ny filoha am-pirenena tamin'izay fa tsy azo hidivirana ny fanaovam-baksiny raha te hiaina tsy misy sakantsakana amin'ny fiainana andavanandro. La vaccination est incontournable. Toy an'izay ihany koa dia miditra ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana ila réunion manomboka androany. Namafisy ny préfecture any an-toerana fa miatra manomboka amin'ny 12 ora alina ny couvre-feu izay manomboka rampiso aharitra 3 herinandro. Namafisina ihany koa fampiarina ao la réunion ny passe sanitaire toy izay natao any Frantsa. Dia izay mamana vahoaka amin'ity androany ity ankatrana nanaraka izany mandrosoasina daholo tompoko. Malagasy. Presto. Maman Koukoua. Fitinjato Ariari vous a présenté Ni Vavao. avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix, vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.